Izay indrindra no mitondra antsika iampita ao anatin'ny tontolon'ny fandraharana sy tontolon'ny fahasalamana ihany koa mifandraika ao anatin'izay sehatry ny fandraharana sy ny asa izay mba hanana ny orinasa vokatra tsara tokoa dia ilaina ny fanatsarana ny tontolo manodidina ny toeram-piasana sy ireo fitaovam-pamokarana samihafa. Zava-dehibe ihany koa ny fijerena ny fahasalamana ka misy tokoa ireo orinasa toy ny Enduma no mandray andraikitra manampy amin'izany amin'ny alalan'ny fanomezan-draha. Ny groupe Trimeta izay ahitana ny orinasa Enduma ety Tanjombato dia mijery hatrany ny fanatsarana ny tontolo manodidina ny mpiasa. Ankoatry ny fanavaozana ireo fitaovam-pamokarana samihafa hoentina ampionana ny orinasa izay ary fomba tokoa dia mijery akaiky ny toe-pahasalaman'ny mpiasa ary mandray andraikitra ho fanampiana ny mpiarabelona ihany koa ny groupe Trimeta. Etika maro manodidina ny sehatry ny fahasalamana ary no notanterahana androany. Androany tokoa ny groupe Trimeta izay misy société maromaro ao anatiny toy ny société Enduma, Trimeta Agrofood, Cristipin, Sapoplast dia manararoatra ny fanombohan'ny fanomezana raha ao amin'ny banque de sang ny hôpital Agera mba haneo ny fandraisany andraikitra eo amin'izany asa lakadiry izany ary anehoana ihany koa fa izahay ao anatin'ny société Enduma dia mijery akaiky ny toe-pahasalamana ny mpiara-miasa sy izay mahatomombo ny rehetrarehetra ny asany. Misy moa ny fepetra tokony fenony mba ahafahana manome raha izay raha ny fanazavana voaray avy amin'ny tompon'andraikitra iray avy eo anivon'ny Centre National de Transfusion Sanguine. Ahafahan'ny olona anankiray manome raha dia mila olona tsika salama vatana tsara, salama saina tsara, salama fanahy tsara. Ankoatran'ireo fepetra telo lehibe ireo dia mbola misy ny dinidinika ara-pahasalamana izay raha tsara fa izy lery ihany no afaka mametra hoe afaka manome raha ny olona iray na tsy afaka manome raha. Maro tokoa ireo mpiasa no narisika tamin'ny hetsika satria manome raha, manome aina. Fa ino fa rehefa misy olona tsy salama dia ohatra zandranay izao marary izy noterina dia mitady raha dia betsaka ny olona manome dia izay koa mba misaotra izay koa mba miezatra. Ny raha manofo dia hita fa famonjena tokoa izy ary tsy amin'izay manofo izay ihany fa amin'ny ara-panahy dia voalaza mihitsy fa fitiavana lehibe no manolotra ny hay hamonjena ny sakaizana. Izay koa zany aminay koa zany ao anatin'izay dia afaka ny zavatra lehibe asika ny fahasalamana koa zany ny fanomezana raha satria eo no ahalalany olona ny vongon'ny raha izay eny. Tena toerana ihany koa moa no filohan'ny Gemur Assistance. Hitanareo le lio tsy azo vidina hainao amin'ny pharmacie dia matetika tsika mila miorganize ohatran'izao don de sang azona lio pour sauvena ain'olona. Matetika Enduma koa mba manampy anay izy hainao amin'ny zavatra madinidiniky amin'ny banque de sang zao izy misaotra anazy ny ekipiny Enduma sy ny mpiara-miasa aminazy hoe niaraka amintsika nanome lio nahazo 30-40 poste tsika tsy maninona fa andraitsika olona ain'olona vitsivitsy amin'io. Maro ihany koa ireo mpiasa no nanao fitiliana nijery ny fahasalaman'ny maso. Ny maso dia zava-dehibe ary aleo misoratra toy izay mitsabo izy ny fitenenina zany izay no mahatonga anay aty zany manatona izay manatona ho an'ny rehetrarehetra zany indrindrindrindra ny olona ny société salama izao zany izay tena hita tokoa fa ilainy zareo no manana maso salama zany amin'ny production rehetra izay ataony. Fanombohana ihany ny hetsika ny tanterahana androany fa mbola hitohy izany. Zava-dehibe raha teo ny fahasalaman'ny mpiasa izay singa iray azahoana vokatra tsara eo amin'ny fanatanterahana ny asa sy eo amin'ny fampiroboroboana ny orinasa ary ihany koa ho amin'ny fampandrosoana ara-toekarena.